Ry havana, ho ampitomboina aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka namonjy fiangonana omaly. Tena afaka niarany dera sy nankalaza ary nanome voninahitra anao tahaka an'ireo mpino maro be. Ary ny tena fifalianay koa dia ny farana ny taona ary efa akaiky izany dia mahatsiaro ny fitantananao sy ny fivombiananao. Dia amin'ireny rehetra ireny Tompo dia ny angatahanay aminao dia ampianaro hatrany izay. Isaotra, hanome voninahitra anao amin'izay nataonao rehetra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, misaotra ny tompontsika tamin'ny alalan'ireo mofinaina izay fampizarana teto, nandritra izay raha tsy hijery efa tsy ity iray volana ity, izay nandiniantsika amin'ny mahazava-dehibe ny fanetretena. Inoana ireny rehetra ireny ry havako fa hiasa ao anatintsika fanahy masina mba hananantsika tokoa ny fanetretena tahaka ny nataon'i Jesoa Kristy izay tena fiainan'ny tompo mihitsy izany. Eo amin'ny fiainan'ny mpino ary amin'izao faraparan'ny taona izao dia ny indrindra moa izany ny amin'ny hoe ny antom-pisiantsika dia ireto no atao hoe filaharany. Voalohany ny antom-pisiantsika dia natao hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ary voatsaroana teo ny fahaterahan'ny mpamonjy. Noho izany dia Jesoa Kristy no ataontsika voalohany eo amin'ny fiainantsika ry havana. Ao anatin'izany dia ny hanompo azy naoka ho be ao am-po mandrakariva ary indrindra mitaona olona koa ho an'ny tompo. Andraikitra antsika izany ry havana. Faharoa dia ny antom-pisiantsika koa dia mba hananan'ny hafa tombotsoa. Izany no antony havelomantsika. Tombotsoa amin'izao fiainana izao, avy amin'ny fizarantsika izay hananana. Manana vola mikarena ianao na fananana, afaka mizara izany tsy maninona. Manana fahaizana talenta fa azo fampizarana ho an'ny mpiara-belona tsy maninona. Tena tsara toa izany fa izany koa ny antom-pisiantsika ary izany no mbola nanomezan'Andriamanitra antsika ny taona teo ny velomana ary raha sitrapon'Andriamanitra mbola omeny taona maro isika hivelomana ihany koa. Ao anatin'ireny izany dia mety hoe misy koa tsy manana an'izany vola mikarena izany. Mety misy koa tsy manana an'izany fahaizana mampahalalana izany. Fa zava-dehibe ny hanananao Jesoa Kristy, zarao ho an'ny hafa. Anjarantsika izany araka ilay voalohany teo ny mitaona olona ho an'ny tompo amin'ny fitenitsika, amin'ny fihetsiketsika ary indrindra amin'ny ataontsika isan'andro. Miresaka fanetretena isika. Eritrereto ary ity hoe na dia fera-bana fotsiny aza ny arahana tsikitsiky dia efa azahoantsika amin'ny taonany hafa izany ary azahoantsika koa indrindrindra mampiditra ny hafatry ny filazantsara amin'ireny olon'ireny mba ho anisan'ny olom-bonjena ihany koa izy. Araka ny vaovao azo izany dia mitombo ny isan'ny kristianina any amin'ireo tany Islamo satria hafa mihitsy ny fizaran'ny kristianina ny tenim-pitiavana, ny fiainany ny tenim-pitiavana. Dia ireny izany tena nahambabo ny hafa dia nahatonga anazy nanolo-tena ho an'i Jesoa Kristy. Dia izay koa izany no tianay zaraina amin'izao faran'ny taona izao hoe raha lahatra dia Jesoa Kristy voalohany dia ny hafa izany no faharoa ary ireo ny hafa mpiara-belona amintsika ireo tsy hoe izay ahafalifaly azy fotsiny fa ny hahatonga azy ireo mihitsy izany ho anisan'ny olom-bonjena koa tena kristianina manara-dia an'i Jesoa Kristy ny hafa. Izay koa izany no antom-pisiantsika ho andro hafa ireo arak'izay mahasoa sy mahatsara azy. Ary fahatelo sady farany ny antom-pisiantsika dia ny anao izay hahasoa sy hahatsara an'ity vatantsika ity koa, ity tenantsika ity amin'ny mahatem-polo ny fanahy masina. Ry havako, ny farana ny taona izao iainantsika amin'ny fety samihafa. Dia izao mahaiza manao fety, tandremo sy lanjalanjao tsara ny hohaninao, ny sotronao sao dia manimba n'ity vatana ity. Lanjalanjao tsara ny sakafo hohanina, lanjalanjao tsara ny torimaso. Izany rehetra izany no entsika manasoa sy manatsara ny vatantsika daholo. Aza adino ny mihetsiketsika,
aza-donoina ny manao fanatanjahantena, fa ty tenantsika ty koa de andraikitra atsika no mikarakara azy ry havana, tsy azo ahilika amin'ny hafa izany. Koa amin'izao faran'ny taona izao de afaka manao jeritodika koa itsika e, ohatra fotsiny hoe nanahoana ny toe-pahasalamanao tamin'ity taona ity, ne tsara ve sa nanahoana? Aza-kivy, raha toa mbola misy aretina mitaiza, tsy mety afaka, ary indraindray aza mety hoe miomby, aza-kivy fa de apetraka amin'ny tompo mandrakariva, fa izy malala ny mahasoa anao, de irariana mbola mba hahazo fahasitranana, ary ny taona vaovao de io taona mitondra fahasitranana ihany koa. Sady mameno fanetretena no mame an'ilay nambarako teo ny androm-pisiantsika de anompo an'i Jesoa Kristy, de faharoa hitaona ny hafa ho an'i Jesoa Kristy, ary fahatelo hikarakara ny vatantsika. Amezako andreo ry havana dia nindrana ny tenin'ny Paoly hoy zany ny apôstôly Paoly vakiana amin'ny anaran'i Jesoa, de tahaka ahy koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Zava-dehibe zany mahasoa ny maro, fa tsy hoe ray, mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Amin'ny Korinthianina voalohany 10:17 no ahitantsika an'izany ry havana. Samiary ho tratran'ny faran'ny taona rapitso dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva zay Tompo tamin'ity taona 2024 ity, ny amin'ny nahafahanay nanompo an'i Jesoa Kristy, amin'izay nahafahanay nizara koa amin'izay mety hanananay tamin'ny hafa, ary ifonana raha toa ka misy nataonay fiteny fihetsika nefa nanafintohina ny hafa, tsy nahitana taratra anao Jesoa, de mamondrafo aminay amin'ireny. De ampiako ary zay mba hikarakara tsara, hikolokolo ny vatanay mba ho voninahitra ao daholo zany i Jesoa Kristy. De amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.